Ampitiavana indray toko klasy tovoka avy nitsidiako ny tokantrano ty ariva ity manasanao araka izany izay eto amin'ny talavitra matv anaraka hatramin'ny farany vaovao atsika ity ampiandohan'ny vaovao atsika dia ampahafantarina itsika malagasy rehetra fa ny andro ny azoma ho avy izao dia andro fiasana ary andro andraisa-karamaka manentana atsika rehetra andray ny raotsika mahazatra fa araky ny fanapa-kevitra izay nomen'ny gouvernemanta kosa dia ny andro ny faharoan'ny volana janoary dia andro tsy fiasana fa andraisa-karama andeharytsika hiditra avy hatrany amin'ireo andinindinimbavao izay nisongadina tamin'ity androany ity gadra politika efatra amin'ny 9 no nivoaka androany raha ny nambarany mpisolo vavany izy ireo fanapa-kevitra politika no namoahana azy ireo fa tsy miankana amin'ny fitsarana ankoatran'izay moa dia fantatra ihany koa fa efa niala tany antsiranana ny folo teo aloha marikara-valomanana ary namonjy ny trano fonenany tsy faravohitra ho arahantsika eo ihany ny sary mahakasika izay rehefa vonona fa hotoizantsika ny fampalalam-bovao atsika any amin'ny volana jiolay 2024 no anatotosana ny fifidianana ben'ny tanàna efa namaritra tety andro mpifidianana ny eo anivon'ny senita ary andrasana amin'izao fotoana izao ny fankatoavana avy amin'ny fahefana mpanatanteraka. Ny 17 Jolay 2024 no natolotry ny komisiona maleo tena misana amin'ny fifidianana anatotosana fifidianana ben'ny tanàna tsy mbola ofisialy nefa io daty io misy mipitsopitsony tsy maintsy arahana mbola andalo filakevitry ny gouvernemanta ary mandalo filakevitry ministra ny fankatoavana ny daty anatotosana fifidianana araka ny fanazavana nentin'ny sekretera jeneraly ministeran'ny atany mikasika ny volavola tety andro anatotosana ny fifidianana eny anivon'ny commune izay natolotry ny senita dia tsy maintsy misy aloha ny didim-panjakana izay manaiky aniny volavola tety andro ny fahafito ambin'ny folo ny volana jolay natolotry ny senita iny eo anivon'ny filan-kevitry ny ministra no andraisana an'izay didim-panjakana zay rehefa mivoaka io didim-panjakana manaiky ny tolo-kevitra natolotry ny senita amin'ny daty anaovana ny fifidianana ivon'ny commune io dia mandray didim-panjakana indray ny filan-kevitry ny gouvernemanta manaiky ny mpifidy an-datsabato amin'io andro io aorian'izay dia mamoaka sy mamolavola ireo didim-panjakana hilaza ny pitsopitsony ho fampiarana an'ilay lalàna mifehy ny fifidianana eny anivon'ny commune zay efa lany sy manan-kery amin'izao fotoana izao ny filan-kevitry ny gouvernemanta mikasika ny lisy-pifidianana ampiasaina dia misy fanamariana avy amin'ny ministeran'ny atany ny lisy-pifidianana moa dia efa nanomboka tamin'ny voalohan'ny volana desambra ny fanavaozana an'izany ary farana ny 12 ny volana aprily ary io lisy-pifidianana io no hany lisy-pifidianana azo ampiasaina amin'ny fifidianana rehetra izay ho tanterahana amin'ny taona 2012 sy 2020 mampatsiany atoko politika mieritreritra indray anjara ny fifidianana ministeran'ny atany fa tokony anatanteraka ny fanambaram-pisiny ny atoko politika tsy miova ny lalàna fa dia malalaka ny fahafahana manangana atoko politika eto Madagasikara raha ohatra ka manaraka ny didy amandalana ny adidy sy ny andraikitra ireo antoko politika zay tsy maintsy tanterahany manoloana ny fanarahan-dalàna eto Madagasikara dia mbola mipetraka ihany koa anisan'izany ohatra ny fanaovana fanambaram-pisiana isan-taona izay tsy maintsy atao mialoha ny faran'ny volana avrily amin'ny taona diavina anatrika fifidianana moa isika amin'ny taona ho avy ko dia izay no mahatonga anay eto anivon'ny ministeran'ny atany mamerina sy mampatsiahy an'ireo fipetra ireo mba tsy hisiny ny mety ho fifandirana amin'izay mety ho fipetra raisina amin'ireo antoko politika izay tsy manaraka an'izay lalàna sy fipetra ara-dalàna eto amin'ny tany sy ny firenena izay momba nisy ny commune indray raha 7 zany tamin'ny fifidianana an-tanterahana ny taona 7 azo iverina fa mety hisy fiovana manoloana ny fisian'ny fangatana fametrahana commune vaovao mety hitombo ny isan'ny commune ary hitombo ihany koa ny isan'ny ben'ny tanàna fidiana amin'ny taona 2024 saingy hatreto dia misokatra ny adevitra mikasika ny fangatahana commune izay mahatratra 10 no tonga eo anivon'ny ministeran'ny atany raha ny vaovao voaray dia napetraka ny vaomera iraisana miaraka amin'ny gouvernemanta andinika amin'ny momba ny fangatahana commune vaovao